Fifaninanana moa zany izay fananomboka tamin'ny 2010 volana febroary lasa teo dia karakaraina miaraka amin'ny Facebook satria Facebook moa zany no tena nanokatra an'ity fifaninanan'ity eo amin'ny tany afrikanina vitsivitsy. Dia Orange Madagascar sy ny agence Azimut no miandraikitra ny fikarakarana n'ity fotoana androany ity izay antsoina hoe box party moa zany eto amin'ny Hôtel Panorama izay nanangonana tanora miisa 50 zato eo tanora izay manam-pahaizana manokana eo amin'ny lafiny famokarana ny lalao kilalao izay ampiasaina amin'ny smartphone na amin'ny solosaina ohatra na ihany koa karazana application samihafa izay manavalana andreo tanora eo ihany koa ireo atsointsika hoe geek anaty sosona izay antsoina moa izy ireo hoe olona tena mankafy ny teknôlôjia vaovao fampiasana izany atao hoe zavatra vaovao manodidina ny internet ny smartphone ny fitaovana rehetra izay vokarina taty amin'ny taonjato taonarivo faharoa ny mahakasika ny fifaninanana manokana dia mikasika ny famokarana ny bot na atao hoe robot. Io bot io zany dia fitaovana anankiray efa malaza be any ivelany any ka tanjon'ny Orange Madagascar moa zany amin'ny fanohanana ity fifaninanan'ity eto Madagasikara manokana dia satria tiana hiroboroba ao anatin'ny fivoarana izany teknôlôjia vaovao zany ny malagasy eto Madagasikara tena manohana tanteraka ireo mpankafy ireo geek sy ireo manam-pahaizana manokana eo amin'ny famokarana ny application sy ny kilalao maro isan-karazany dia izay no antony tena anohananay an'ity fifaninanana ity. Somary zavatra vaovao kely ny bot satria tsy application tahaka mahazatra izy fa robot moa zany ny fanjika anazy amin'ny fiteny frantsay fa izy io zany dia karazana fitaovana anankiray entin'ny olona izay entina eo anivon'ny olona izay mampiasa ny reny fifaneraserana tahaka ny messenger ireny zany manamora kokoa ny fifaneraserana amin'ny eo amin'izay sehatra izay mba ahafahany mahita amin'ny fomba aingana kokoa ny zavatra tadiaviny. Zay zany no maha-robot ny robot moa zany dia misy ny lafiny automatisation dia ny malagasy rehetra tsy hakanavaka na manam-pahaizana manokana izy na tsy dia afaka mamokatra ny robot izay tiany avokoa na ianao mpanao gazety na izaho manana ny compte Facebook manokana dia afaka mamorona ny robot izay tiako azany. Raha amin'ny farany fifaninanana satria fifaninanana ny 20 ny volana avrily vao tena nikatona izany hoe tsika rehetra izay eto Madagasikara ka liana amin'izany famokarana robot izany dia afaka miditra ao anatin'ny plateforme messenger izay hitanao ao amin'ny page Facebook ny Orange moa zany ny vaovao mahakasika an'izay na ao amin'ny tranonkalan'ny Orange Madagascar ihany koa mikasika an'izay zavatra izay dia miditra ao anatin'ilay plateforme fotsiny ianao zany dia afaka mamokatra an'izay hatramin'ny 20 aprily. Avy eo dia misy ny karazana sivana ataon'ny Facebook zany manerana amin'ny tany afrikanina misy mpilalao 10 mpifaninana 10 izay safidiana izay manana robot tsara indrindra zany ka manofeno ny fepetra izay apetraka ao anatin'ilay fifaninanana dia robot 10 voafantina ireo zany no finaliste amin'izay fotoana izay ka amin'ny volana Jona no ahafantarantsika ny hoe izy aby ireo robot 10 izay lasa finaliste izay ary ireo 10 ireo dia ahazo karazana accompagnement fiantsonana azy moa zany izay ataon'ny Facebook mba ho fampiroboroboana ireo robot ireo ary afaka amokatra ao arinao izany hoe ho lasa rentable kokoa. Izay zany no tena tanjony. Avy eo moa zany dia misy avy amin'ireo finaliste 10 ireo dia misy robot anankitelo izay mendrika indrindra ahazo ny loka voalohany izay mitentina hatramin'ny $20 izany loka izany.